Alleloia. De amin'ny fifarina lehibe indray lasina bamalala no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao a. Faly de faly indray ny tenako miaraka aminareo eto androany, fakahita amintsika tsirairay avy a anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana andramika izao a. Ny Aki radio a, mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana. De nareo mpijery a, de indrindra fa ny groupe Zemaresy izay miaraka aminay isan'andro a manototosa an'izao fandarana izao. De faly mahita anareo a, faly de faly miaraka aminareo ifampahery eto indray amin'ity androany ity. De matoky sy mino fa ianao koa de tratran'ny farany a ary ifampahery aminay a ao anatin'izao fandarana izao. De raha androany no vao tonga volana eto de teteny aminao hoe tsy diso lalana akory ianao ary tsy kisendratsendra akory nahatongavanao teto a. Fa za resy lahatra fa misy programan'Andriamanitra eo fianao ary misy raha ilan'ny tompo anao e. De maretatra amin'ny farany a fa mino fa misy bisik'Andriamanitra tianao tonga aminao ty androany ty nahatongavanao eto. Ka de maretatra amin'ny farany raha iza mihafahafa raha hoe voavoalohany ianao tonga eto a, fa ianao voavoalohany mihitsy ny tena raisina tanandro mihitsy a avy amin'ny Jesosy ianao. Ka de tahin'ny tompo a de mahereza maretatra amin'ny farany ato. Indray sasany hoe raha tsika ianontsika hihira tenin'Andriamanitra vavaka, tsy miala eto ianao androany raha tsy mahery ary tsy taka hidiranao teto ny voanao eto amin'ity androany ity. Fa de atory amin'ny fiadanam-po tsara ianao a, hiarika tontolo andro amin'ny kery sy voninahitra ianao rapitso a, ka de maretatra amin'ny farany. Tahin'ny tompo kosa tsika efa-paketo. Alleloia. Raha nabavintsika mamily niditra voalohany teto androany. Fahasoavan'Andriamanitra anie a ombanao amin'izay rehetra ataonao raha nabavy mamia ary tsofina rano aminaran'i Jesosy mihitsy ianao mba tena izay mahasoa sy mahafinaritra ho ataon'Andriamanitra eo aminao ary de ho ataon'Andriamanitra takany ondry ho afahy ianao ka de hoentiny any amin'ny renirano velona hiala sasatra de omenanao ny ahy maitso a. De tahin'ny tompo raha nabavy mamia. Ary manarakaraka azy a de tahin'ny tompo ihany koa raha nabavy a Lovlitina, Tongasoa, Tojo Mikaela, Eliana, Marijo, Felinarakoto, vao eo ny tonga taty an-tranonay ary ty zanay de Madagasikara raha nabavy Lina zany, Koda Leoni, Erika Raka, Angela Io, Sandolanirina, Soameva, Tsiry Amboara Miel, Sandra Akonina, Mami, Koda Leoni, Erika Raka, Tongasoa ihany koa Miss Fita, de Verselina, tahin'i Jesosy a, Kotre Kamaradin'i Jesosy a, Eme Manambotso, Rantanina Marie Charline, Mamy Sirandry, Kataka, manga fahoriana tsika any ranabavy Kataka satria nitoram-pahoriana izy tamin'ity androany ity a, fa anonody mandry a ny ravozan-dany ka de samy mampahery azy tsika Kataka malala sy ny fianakaviana manontolo a mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy ary de mahaiza mionona fa de tena hoe mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy a. Ny tanan'Andriamanitra anie a tena hoe kasika anareo ampahery anareo anatin'izao fahoriana izay menjady amin'ny fianakaviana izao ka ampitao. Misy hoe efa nijery fandarana teto ihany ny ravozam-bavinao, ampitao aminy a izany fampaherezana iarahanay rehetrarehetra amin'ny fandarana andramika izao zany a mitondra ho anareo menakapoka de ho lasa an'izay ny latsarehetra ary de mahaiza mionona fa izay moa ny lahatra manaiky ny fitantanan'Andriamanitra isika. Tahin'ny tompo ihany koa Tianarakoto Arzaka, i Mamy Sirandry, Berty Savara, Noroso Olga, ao ihany koa i Tody Rahonoso, Raseno Rasolofidera, de Soa Ofisialy, Nambinitso Makirina, Nael, i Tody Rahonoso, de ao ihany koa Marijo, ao ihany koa Faliray Ritovo, Niana Mahiniso, Tongasoa daholo sika rehetrarehetra, Mampionina, Mboaratsiky, Tongasoa, afaka mbola miraba azy koa nareo a, fa vita batisa izy tamin'ny sabata teo an'izay mbola tsy nanaraka taminay teto a, Amboaratsika no vita batisa teto ary tsy hoe nareo de ahen'ny toriteny a izay entiny ihany koa. Malala Randry, Tongasoa ihany koa Soa Ofisialy, Nambinitso Makirina, Jasika Patitsy izay mbola tsy voaravako, Rodine Marie, Tongasoa, isika tsirairay avy, Rolia Anisa, Codé Nela, zany hoe Codé Nela io zany ravana tsy Codé akory a fa Koda ihany koa ohatry ny Koda Leoni, fa ndray Koda Leoni ndray Koda Nela, fa diso kely fa tsy Koda io, tsy Codé io a fa Koda.
samy Koda zany a izy roa fa ndray a Koda Leonie ndray Koda Nelly Nela azafady. De tahiny tompo a isika rehetra tonga soa i Belovely tsisy isorana ranabavy kadaka de tahiny tompo nareo a tsiry amboaramielona itody Rahonosoa tonga soa daholo isika rehetrarehetra de fiadana tompo amitsika tsirairay avy iaraka etsika ifampahery a androany moa tsika de olona vaovao be mihitsiny a raha fitaovana fidina mivantry de mbola mifono sachet mihitsy androany androany vao enitsika andray anjara eto a fa hatramin'izay hitanareo foana fotsiny anarany fa androany izy andray anjara de androany izy a ivavaka fanomboana araka ny teniny taminareo nareo rehetrarehetra reo tsisy akanavaka nareo rehetra mijery reo de afaka miaraka aminay eto a mandray anjara raha tianareo zany ka na eno ny antso ry anabavintsika tiana Rakotoarizaka de nandray anjara izy zao ihany koa de tonga eto ranabavintsika Zanahary Ambony Valera izy a no ivavaka fanomboana am'ty androany ty efa tadidinao zany anarana zany fa mivezivezy zany anarana Zanahary Ambony Valera zany ka izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana am'ty androany ity a ka de tahiny tompo ary a tonga de iano avy antsantsika iaraka aminy a amin'ny vavaka fanomboana tahiny tompo a ny anarany moa ranabavy a Marina ny anarany a Marina ny fiantso azy fa zay ny anarana eto Facebook Zanahary Ambony Valera ka tahiny tompo ary ianao a ranabavy Marina fa rehefa kosa irabany Andrina Suzel sy Soameva aloha mbola tsy voaravaka teo zareo a de hanomboka avy hatrany ary tsika ndao ranabavy Marina na ranabavy Zanahary Ambony Valera izy a nivavaka fanomboana tahiny tompo a ianao a anao ny fitenenana Tompo apetrakay eo ampelantananao ny fotoam-pivavahanay androany ataovy mba hizotra tsara izany mangataka izahay mba ahay amela heloka tamin'ny olona na vita ratsy taminay mangataka ihany koa mba hanana fo ahay anadino sy amela ny heloka vitanay tamin'ny hafa izany mantsy no mba hahafahanay andray sahady ny someampampana efa nomaninao anay sy ny valimbavaka nandrandrainay Tompo omeny saina ihany koa izahay ahay ampiasa pahendrena ny valimbavaka nomenao sy ny valimbavaka rehetra mbola omenao izany no fitahiana hangatahana mba hanananay fo sy saina tony ary ahafahanay mifantoka amin'ny fotoam-pivavahana izay ataonay anio ao anaty rany Jesosy Kristy no ametrahana izany fotoam-pivavahana izao mba hizotra antsakany sy andavany. Amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka matsiro a nentiny anabavintsika Marina na Zanahary Ambony Valera tamin'ity androany ity ka de za mifarapitso anjaranareo indray mena toerana mihitsy zany nareo le mbola voanomboka reny a efa niteny mihitsy ny ankizy amin'ny groupe zay maresy hoe mena lalana hono nareo a ianareo zay mbola maniry te handray anjara nareo mpijery rehetrarehetra reo zany ramamy sy randry ry izy avy nitako eto mbola afaka mandray anjara daholo nareo a zany daholo nety mboandreo ankizy a izay hitanareo mandray anjara reo nanomboka tamin'ny vavaka fanomboana ka de misokatra ao anareo zao fandaran'izao raha maniry nareo a mba te hitondra ihany koa anjara asa fanompoana eto androany zao de androany vao nitany zany hoe Lidinette Ismaya zany a de tonga soa ianao a de tahiny Jesosy de maharetatra amin'ny farany a izy koa mbola tsy narabaiko teo a Samir Tansia Mamy Sirandry tahiny Jesosy daholo de ndao alitsika avy hatrany a de hieno hery tsika misaotra nareo ihany koa a makasitraka andranabavitsika Marina de Andriamanitra manakam-pahasoavana zany maly fitianareo ary ho anao manokana ranabavy Zanahary Ambony Valera Marina de Andriamanitra ny ampitombo ihany koa ary ho ampahitany anao ny fahasoavany vokatry ny nandraisanao anjara teto a fa tsy mba
verimaina reny a fa hitan'Andriamanitra reny ezaka izay ataontsika reny a. Bonsoir ny maniko dia tahiny tompo ihany koa ranabavy mama Valtina izay mbola tsy voaraba teo tamin'ity androany ity. Tahiny tompo atsika eno hira anankiray tsika dia avy hatrany tsika dia hanomboka ny fandarana. Rehefa tsika misy filazana kely fa andao aloha tonga dia hanao hira anankiray tsika dia hiditra tsika avy eo a amin'ny toriteny izay hoentiny anabavintsika Andrina Suzel amin'ity androany ity. Tahiny Jesosy ary isika rehetra mino finaritra. Pamukasha afalina Fereta turto mana la sursu Devo mai che kunanzar fizalina Tevo tapani fare famatni fanai De vez fonareni nufu Simila panamar na famura fatar Ni fiana ni mihits no purufu Famati fanai se Mbola velona kanentsika aloka tsy misy fiafarany raha mbola tany kio ny tany fa maty fanahy izy na dia mbola velona kanentsika aloka tsy misy fiafarany raha mbola tany kio ny tany. Afalina nyanzizoni alina manala sasarana satria fotoana atorina tovotsapany fa rehefa velona fanahy tsy mivezivezy tsony reny nofo tsy mila mpanarina fa mora fatarina ny fiainany mihitsy no porofo fa olom-baovao izy satria novonjena Pandresena fa olom-baovao izy satria novonjena ny tompo no manolotra azy ny fianam-pandresena. Alleluia. Isaonan'Andriamanitra zany izy zany tsara be tokoa iny hira iny dia isaorantsika an'Andriamanitra fa azarovatsika zany mpamorikira Andrina Ramamonjy izany izay nampiasain'Andriamanitra tokoa tamin'ny famorona kira evangelika. Alleluia. Ary anisan'ny sarotiny mihitsy tamin'ny resaka fitafin'ny ankizy-pira izay hitovizana hevitra taminy tokoa. Halleluia. Dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra hiezaka tsika moa tsy ho ela dia hisy fahasoavan'Andriamanitra izay iseho eto amin'ny fiarahantsika eto. Misy ankizy hiditra amin'ny ranony batisa eto tao aorian'ny ranabavy amboarantsika mbola hisy ho avy ao arindrinao. Ny tena marina moa te hanararaotra ny andro efa mba somary mafanafana kely ny olona izay eto Frantsa. Ary mba misy koa te hanararaotra hoe aty aminay mihitsy no ataony batisa satria aty aminay moa fanaovantsika batisa aty akaikinay aty misy rano mahafinaritra be. Hiditra amin'ny ranony batisa tsika hisy hiditra amin'ny ranony batisa
dia hanatanteraka koa tsika tsy ho ela sitrapon'Andriamanitra tahin'Andriamanitra ania dia hanatanteraka ihany koa tsika fanambadiana. Halleloia. Dia tsika mbavaka izany rehetrarehetra izany ary raha sitrapon'Andriamanitra eny sitrapon'Andriamanitra zany fa hiezaka handamina fotoana dia tady fotoana anankiray ahafahana tadinareo tsika nanao fandarana momba ny fitiavana dia mitady fotoana malalaka kely izay sy mampionina izay sy nivadiko dia hiresaka kely indray tsika momba ny tokantrano momba ny fitiavana eto amin'ny fandarana eto. Etsika mbavaka ny atotosan'izany fotoana izany izahantsika atao amin'ny herinandro ity hiresakitsika tahaka an'ilay fandarana taloha izay nataontsika izay efa nataontsika efa najanona moa izy satria somary tsy araka noho ny ankizy hiresaka momba ny tokantranontsika hampianatra ny tanora ianareo tanora izay mbola voahiditra amin'izany tokantrano izany sy isika efa ao anatin'ny tokantrano ihany koa mba hahatonga ny tokantranontsika hirindra tsara anjakan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka dia dia izay ny zavatra ho ataontsika izahantsika atao amin'ny herinandro ity. Isika koa moa amin'io volana marsa itsika na amin'ny faraparan'ity volana febroary ity dia hiezakitsika natotosa seminaire mahafinaritra be izy io izay hanasanantsika tsirairay avy sady hampitombo be ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fomba fanompoantsika an'Andriamanitra izany zavatra izany. Dia tena ilayntsika izay zavatra izay dia apetakitsika eo am-pitantan'Andriamanitra ny nareo kosa aloha aza manontany an'izany fa mbola tsy fantatra zany fa mbola tsy tenenina anareo zany fa isy an'izay zavatra izay fotsiny tahaka ny olona atao batisa tsy mbola tsy tenenina anareo mialoha tsy efa amin'ny fotoanan'ny andron'ny batisa dia mahandry kely fotsiny anareo fa ho tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Halleloia. Tsy maintsy raha nadana raha vavy aloha ny roso eo fa tsisy sarim-bavy mihitsiny dia andao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika ampandrotsika ny anabavintsika ranabavintsika Suzel izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity ka mino efa naka-toerana tsara anao tao anatin'ny riny dia efa naka-baiboly ihany koa dia hiditra avy hatrany tsika amin'ny tenin'Andriamanitra isaon'Andriamanitra moa fa na dia any am-panaovana vakansy any ary ranabavintsika Suzel amin'izao fotoana izao any amin'ny île Canaries any izy izao dia any izy mbola mahatsiaro fa tokony hanao asan'Andriamanitra ary dia ataony asan'Andriamanitra isaorana azy zany satria anjarany no mitory-teny androany dia mankasitraka azy isika rehetrarehetra. Ninona zavatra ataonao ny anjaran'Andriamanitra aza adinonao, ny anjara asa ataonao an'Andriamanitra aza adinonao. Halleloia. Tahitompo ary tsika rehetrarehetra andao to dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika avy hatrany tahitompo ary anabavy Suzel anao ny fitenenana mihaonao zay tahin Jesosy. Velona tany ary avy eo mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompontsika rehetra. Tenin'Andriamanitra izay ifampahiresantsika indray ravana amin'izao alina izao dia ho hitantsika ao amin'ny Ezekiela toko 20 andininy voalohany ka mitsahatra amin'ny andininy 7:90 fa novakiako dia manomboka amin'ny andininy 7:50 dia ho fitopitianiko ny eo aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry nivadian'i Jerosalema sy nafoizany an'i Jehovah ary hamaliany azy amin'izany. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo, araka ny nataonao ihany no ataoko aminao, izay namingavinga ny fianianana ka nivadika ny fanekena. Nefa nitsarovako ny fanekena nataoko taminao tamin'ny andro fahakelezanao ka norona fanekena mandrakizay aminao aho. Dia ho tsarovanao ny nalehanao ka homenatra ianao. Raha mandray ireo raviravinao dia ny zokinao sy ny zandrinao ka omeko zanakao vavy ireo na dia tsy mba isan'ilay nanaovako fanekena taminao aza. Izaho hanorina ny fanekeko aminao ka dia ho fantatrao fa izao ny Jehovah, mba hatsiarovanao, sangahaizanao ary tsy lohanao vavy intsony no ny henatrao
raha mamela ny eloko ao amin'ny nataonao rehetra ao ho Jehovah Tompo. Amen. Ty tantara ty ry havana dia miresaka momba ny amin'ny ankapobeny ny vadian'i Jerosalema tamin'i Jehovah, ny vadian'ny zanak'Israely tamin'i Jehovah. Zany hoe raha zoitsika ny tantara dia ny zanak'Israely zany rehefa mbola babo tany Egypta dia tena hoe nitalao tamin'Andriamanitra izy ireo, tena hoe nitady Andriamanitra izy ireo, tena afaka hamonjy an'izy ireo amin'ny tanan'ny Farao ry havana. Dia rehefa nalefa an'Andriamanitra ho solon-tena ny Mosesy andresy lahatra an'izy ireo dia nanaiky izy ireo, nanaiky hifankafantatra amin'izany Jehovahandriamanitra izany, nanaiky ny hitoky amin'izany Jehovahandriamanitra izany reto zanak'Israely reto. Dia rehefa afaka moa izy ireo tao anatin'izany fahababoana izay nahazo an'izy ireo izany, afaka teo ampelantanan'ny Farao izy ireo ry havana dia noentiny Jehovahandriamanitra tany amin'ny tany izay nampanantenany an'izy ireo. Satria izy ireo rehefa tao anatin'io etaeta sy fitadiavana an'Andriamanitra io dia tena nankasitrahan'Andriamanitra tokoa izany ry havana. Ary ao amin'ny andininy 5 tapany B Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, eny nianiana taminao aho ka nanao fanekena taminao Jehovahandriamanitra ka dia efa hay ianao. Amen. Zany hoe tena nanao fanekena tamin'izy ireo koa Andriamanitra fa tena hoe ho azy ny zanak'Israely tena nofidiny izany taranak'Israely izany. Dia Andriamanitra moa ry havana dia tena Andriamanitra mitazona ny teny nomeny tokoa, ary rehefa manao fanekena amin'olona anankiray Andriamanitra dia tena tanterahany ny azy ny fanekena izay nataony. Dia tena nomba ny zanak'Israely Andriamanitra ry havana teny amin'ny lalana izay nalehan'izy ireo mandra-pahatonga an'izy ireo tany amin'ny tany Kanana, mandra-pahatonga an'izy ireo ho lasa firenena ho tonga Jerosalema. Nefa ry havana ny tena nampalahelo dia Andriamanitra dia nitazona ny fanekeny foana ary nahatanteraka izay rehetra nolazainy tamin'izy ireo. Dia nanafahan'izy ireo teo ampelantanan'ny Farao hatramin'ny nahatonga an'izy ireo lasa firenena. Nefa ny zanak'Israely dia tsy mba tahaka izany fa nivadika tamin'izany fanekena izay nifanaovany tamin'i Jehovahandriamanitra izany. Satria Jehovahandriamanitra ry havana dia matoa nanaiky nanao fanekena tamin'izy ireo dia manana tanjona. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny mba hoe tena iraisan'izy ireo fo amin'Andriamanitra dia ny mba ahatonga an'izy ireo tena hoe hanompo, tsy hanompo Andriamanitra afa-tsy Jehovahandriamanitra rery ihany. Ny vavolombelon' izany fanekena izany ry havana dia teo amin'ny zanak'Israely sy Andriamanitra izany dia ny 10. Zany hoe nanome ny 10 Andriamanitra mba ho tandreman'izy ireo. Nanome ny 10 Andriamanitra mba ho eken'izy ireo, mba tena ho tandreman'izy ireo, mba ahafahan'Andriamanitra tena hoe miaro sy mitantana an'izy ireo hatrany. Dia tena hoe niaina ny fahatsaran'Andriamanitra tokoa reto zanak'Israely reto ao anatin'izany fotoana izany. Ho jerentsika izany ato amin'ny andininy 13 tapany B ka hatramin'ny andininy 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nihatsara tarehy dia nihatsara tarehy ianao, sady nambinina ho miendrika andrina. Ary dia niely tany amin'ny jentilisa aza ny lazanao no nihatsara tarehinao, fa tanteraka izany no ny voninahitra izay nataoko taminao Jehovah Tompo. Amen. Tena nambinina tokoa izy ireo ry havana tamin'izay rehetra nataon'izy ireo. Efa tsy tao anatin'ny fahababoana tsony, efa afaka nanao izay tiany zareo atao izy ireo, nahazo ny fitahiana, afaka namboly
namokatra, ny ompy, ny roborobo ny fiainana, nandroso ny fiainana, tao anatin'ny hafaliana tanteraka no niainan'izy ireo an'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, satria tena mitahian'Andriamanitra tokoa izy ireo. Kanefa rehefa malala ny nampalahelo havana d'izao rehefa tena nahazo fahasoavana reto zanak'Israely reto, tena nandroso ny roborobo ny fiainana, ny fitadiavana sy ny sisa, tao anatin'ny fahalalana tanteraka, tsisy teritery tsony, tsisy kapoka tsony azo an'izy ireo, dia nanomboka niala tamin'Andriamanitra ny fon'izy ireo ry havana. Nanomboka Andriamanikafa izy ireo, nanomboka nijangajanga izy ireo, nanomboka niala tsy nitandrina ny didy folon'Andriamanitra tsony reto zanak'Israely reto. Ary ny zavatra tena nampalahelo dia ireo fitahiana izay nomen'Andriamanitra ho azy ireo, entin'izy ireo hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ry havana, dia iny fitahiana iny mihitsy ry havana no entin'izy ireo nametavetana ny anaran'Andriamanitra, nentin'izy ireo nanomezana voninahitra ny devoly ry havana, nananganan'izy ireo sampy izay tena fa vetavetana teo anatrehan'Andriamanitra, ary tena nahatezitra an'Andriamanitra tokoa izany rehefa malala. Ary izany tokoa ry havana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ataon'ny kristianina. Izany hoe rehefa mbola tsisy ninina teo am-pelatanantsika, rehefa mbola tao anatin'ny olana isika, rehefa mbola tao anatin'ny aretina isika ry havana, tao anatin'ny tsy fahampiana ara-bola tsika ry havana, dia tena nanisy etaentan'Andriamanitra tao anatisika tao, nangataka tsika mba ho tahiana, nangatabavaka isika, nitalao tamin'Andriamanitra, satria mbola kely ery isika tamin'izany fotoana izany, mbola nahantra tsika, mbola narary isika, dia tena niaino Andriamanitra ry havana. Rehefa niaino Andriamanitra dia tsy vita niaino ihany, fa tena nanao fanekena mihitsy izy, tena hanafaka tsika amin'ny olana antsika io, ary tena handray antsika ho zanany tokoa izy Andriamanitra. Fa rehefa afaka ry havana isika, dia lasa ilay fahasoavana izay noraisintsika amin'Andriamanitra indray, tahaka an'ireto zanak'Israely reto ry havana, indray no entintsika lasa ireharehana, tahaka ny fahasalamana izay azontsika tamin'Andriamanitra iny, indray lasa entintsika ry havana, ireharehantsika ho lasa anaovantsika ny fanaon'izao tontolo izao, andehanantsika eny amin'ireny boîte de nuit ireny, andehanantsika anompoantsika sampy sy ny sisa ry havana. Tena mampalahelo an'Andriamanitra izany. Tamin'ny mbola nahantra tsika ry havana dia nitady fitahiana, mba omeo asa Jesosy, omeo vola, omeo fidiram-bola Jesosy, dia nomeny Jesosy ny fidiram-bola. Dia rehefa azo ny asa ry havana, dia indray ny lasa ireharehantsika, indray ny lasa tsy hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra tsony, indray ny lasa hividianantsika lamaody entintsika hanaovantsika fijetsojetsoana ry havana. Tena mampalahelo an'Andriamanitra tokoa izany. Misy ny sasany mety hoe nangataka Jesosy mba omeo fiara, nomen'Andriamanitra ny fiara. Rehefa azo ilay fiara ry havana, dia tsy hanaovana ny asan'Andriamanitra, fa lasa indray iny no entintsika makany amin'ny toeram-pandihizana ohatra, indray no entina lasa andehanantsika manao ny fanaon'izao tontolo izao, izay tena mampalahelo an'Andriamanitra tokoa ry havana. Ary tsarovy fa Andriamanitra ry havana dia manome izay rehetra angatantsika, fa rehefa mivadika aminy kosa isika dia miala amintsika ny tanan'Andriamanitra, miala amintsika ny fitahian'Andriamanitra. Dia mety ho gaga ianao indraindray hoe naninona teo tena notahiana be, maninona tena mbola sitrana teo nefa tena miverina amiko indray ny aretina, satria mety tsy noentinao araka ny sitrapon'Andriamanitra iny fahasitranana izay nomen'Andriamanitra anao iny, na mety tsy nataonao araka ny sitrapon'Andriamanitra fitahiana izay
narotsak'Andriamanitra taminao ry havana. Ty ten'Andriamanitra ty ry havana dia tena tokony hampandiny tena tsika tokoa satria ato amin'ny andininy 7:20 dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy, ary indrotro taminao ny tanako ka nahenako ny anjara hanao ary natolotro amin'ny sitrapony izay mankahalanao ianao dia ny zanaka vavin'ny Filistina izay menatra noho ny favetavetana fanaonao. Amen. Izany hoe Andriamanitra zany dia azon'Andriamanitra atao tsara mihitsy no manena na manala ny fahasoavana izay efa nomeny ianao raha tsy hainao ny mitondra azy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kaoka sika ry havana samy hitandrina dia andiny tena amin'izany ten'Andriamanitra zany satria matetika Andriamanitra dia ataontsika filahy tsy mahita foana ry havana. Rehefa ory sy malahelo sika vao mitady azy, fa rehefa mahazo fitahiana isika ry havana dia iny fitahiana izay nomeny antsika indray no antsika lasa irehantsika, lasa hoentintsika hanomezana voninahitra ny devoly indray ry havana. Fa tsy entintsika hanompoana azy. Dia androany ten'Andriamanitra dia mampianatra antsika indray hoe andao ry havana tena hitazona fanekena izay natao tsika tamin'Andriamanitra isika ry havana fony isika mbola kely mba hitazona zany hatrany mba hahafahan'Andriamanitra tena hoe mitohy, mitantana sy momba ary mandrotraka ny fitahiana amintsika tsirairay avy. Aleloia. Ato amin'ny andininy 7:20 ry havana, 7:15 ry havana amin'ny anaran'i Jesosy dia milaza hoe fa izao no lazain'i Jehovah Tompo, araka nataonao ihany no ataoko aminao, izay namingavinga ny fianianana ka nivadika ny fanekena. Nefa ho tsarovako ny fanekena nataoko taminao tamin'ny andro ny fahakelezanao, ka hanorina fanekena mandrakizay aminao aho, hitsarovanao ny nalehanao ka homenatra ianao. Raha mandray ireo rahavavinao dia ny zokinao sy ny zandrinao ka homeko sy zanakao vavy ireo, na dia tsy mba isan'ilay nanaovako fanekena taminao aza. Izaho hanorina fanekeko aminao ka dia ho fantatrao fa izao ny Jehovah, mba hatsiarovanao sy angaezanao ary tsy lohanao vava intsony no nienatrao raha mamela nelokao ny amin'ny nataonao rehetra ho Jehovah Tompo. Amen. Fa ny zavatra tena mahafinaritra ry havana dia Andriamanitra ry havana ninona fahotana nataontsika na dia nivadika tamin'ny arisika ry havana ka manaiky isika ny hiverina dia ho raisiny foana. Dia androany ry havana raha nahatsapa hoe ianao tokoa no iantsekan'ny izany tenin'Andriamanitra izany. Mety hoe nandalo fahamainana ara-panahy ianao, na mety hoe nandalo fangatsiahana ara-panahy ianao ry havana, dia androany ten'Andriamanitra dia mbola mampatsiahy anao indray hiverina amin'Andriamanitra, mampatsiahy anao indray hamerina ny fanekena vaovao izay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Tsara loatra Jehovahandriamanitra ry havana. Izy ry havana tsy mba hanameloko anao izany intsony rehefa manapa-kevitra ianao androany fa hiverina aminy indray. Inona fahadisoana nataonao teo anatrehan'ny havana dia mino ary afa-malala fa nampahery ianao indray izany ten'Andriamanitra izany voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany fiadanana kosa teo antsika tsirairay avy ny eno ny teny. Aleluia. Amen. Aleluia. Mahakasitraka ranabavy Suzel amin'izany teny mamy na mamy le izy sady mamy le izy no mampatonga saina, mampieritreritra. Isaorina be dia be ianao satria ilaina ny toro-teny ohatr'izany mba hanairana ny torimason'ny tsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Ary Andriamanitra manaka-pahasoavana ny ranabavy Suzel hamaly fitianao tamin'ny asa n'Andriamanitra izay nataonao teto androany. Za resy lahatra fa tsy soavian'Andriamanitra andany fotsiny izany fa ho marihana any amin'ny fiainanao any fa nankasitraka ny asa nataonao izy tamin'ity androany ity. Ka dia tahin'ny tompony ianao tombositra mitombo fahasoavana tonga avy amin'ny ambony indrindra, ampiasain'Andriamanitra foana
zany raha nabavinay zany. Fa i Jesosy tsy mbola tsy narabaiko rehetra, anisan'izany ry zanary ambony valera, Yama, Sharon, Tahin Jesosy, Sandra Akonina, sy izay mety mbola tsy narabaiko tany ambony tany, Fintso, Asminia Razavindranjato, Jonatana, Wendy, Noeli Fonto, tonga soa daholo nareo a, mahery ezatra ny hatrany, halleloia. Sotranareo koa nankasitraka azy satria ny fankasitrahana izay ataonareo dia mahatonga azy a mbola vonona indray a anao ny tsaratsara kokoa, anao ny metimety kokoa foana hatrany hatrany satria ny fankasitrahana ataonareo dia mampahery andry zareo ka za koa misaotra anareo a ny amin'izany dia mahery ezintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra androany moa ao amin'ny Ezekela, ilay Ezekela toko 4:1-5:20 hatramin'ny 7:20 no nivakiny manao hoe: zao no lazainy Jehovah Tompo, araka ny nataonao ihany no ataoko aminao, izay namingavinga ny fianianana ka nivadika ny fanekena. Nefa hotsarovako ny fanekena nataoko taminao amin'ny andro fahakelezanao ka hanorina fanekena mandrakizay aminao a, dia hotsarovako ny nalehanao ka homenatra ianao, raha mandray rahavavinao dia ny zokinao sy ny zandrinao ka homeko ho zanakao vavy reo, na dia tsy mba hisy an'izay nanovako fanekena taminao azy. Za hanorina ny fanekeko aminao ka dia fantatrao fa zany Jehovah, mba tsy arovanao sy angahiaizanao ary tsy elohanao vava intsony no nenatrao raha mamela ny helokao amin'ny nataonao rehetra ho Jehovah Tompo. Ny hatonga antsika ho menatra zany dia ny hevitra ananan'Andriamanitra dia ny famelan-keloka. Eo amin'ilay fotoana avela heloka iny tsika, eo tsika no menatra ho ny tena hoe tiana ataoko. Ary Andriamanitra ry havana dia tena mahavariana, ary Andriamanitra dia tena lehibe. Inona ny havaran'Andriamanitra n'ilay famingavinganana nataon'ny zanak'Israely? Hozy Andriamanitra aloha tamin'ny voalohany a, nataonao ihany no ataoko aminao. Zany hoe raha namingavingan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia ho vingavingain'Andriamanitra. Raha nanadinon'Andriamanitra ny zanak'Israely dia mba hadinoin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely raha babo Farao 400 taona, zany hoe 400 taona zany a vao babo reo dia efa nanomboka niantso an'Andriamanitra. Tsy hoe tany amin'ny 400 taona vao nidradradratra ny zanak'Israely hoe tena ka ny tenin'Andriamanitra reko ny fitaraina ny zanako, fa mety 2 taona, 2 taona, 5 taona, 10 taona taona nahaboabon'ny Farao azy a dia efa nanomboka nivavaka. Ny zanak'Israely moa tsy hoe babo anady tamin'ity tany amin'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypte ity avana, fa nomen'ny Farao ny ady apitaka satria efa mipetraka teo ihany a dia nizanahany tsikelikely. Nanomboka tonga saina ny zanak'Israely dia nanomboka niantso an'Andriamanitra. Tonga dia tonga ve Andriamanitra 400 taona? Inona ny zavatra nitranga talohan'izay? Nanadinon'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary Andriamanitra dia miteny, nataonao ihany ny ataoko aminao. Andriamanitra dia miteny, tiako izay tia ahy. Ary raha tia an'Andriamanitra tsika dia tiany, raha tsy tia azy tsika dia tsy tiany. Mamingavinga azy tsika dia vingavingainy. Manala baraka ny anarany tsika dia ataony afa-baraka. Nanadino azy ny zanak'Israely fa nadinoiny. Tena nadinoiny ka. Tena 400 taona zany rehefa efa kaotin'ny efa nieritreretiny olona hoe tsy ho avy intsony Andriamanitra. 400 taona ve rehefa namitaraina? Avelan'Andriamanitra nanaram-po mihitsy aloha Farao. Navelany. Nadinoiny ny zanak'Israely satria nanadino azy. Saingy mahafinaritra amin'Andriamanitra ry havana.
ary za tena teteny amintsika foana isan'andro isaky ny mitoreto manao hoe tsika na iodina vy na iodina vanina tsy mahita Andriamanitra tsara ohatran'io Andriamanitra izay toriana aminao isan'andro tsy mahita misy hira zay teny tady tsy nisy teny karoka teny ka fa tena tsisy de niodina izy tsika fa tsy mahita tsy misy tahaka an' Jesosy tsy misy tahaka an'Andriamanitra araka ny nataonao ihany ary ny zavatra mampalahelo amin'ny tsika olombelona de zao isika tena farak'izay tsy mahay mamaly fitian'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitsahatra amin'ny manao tsara fa ny olombelona kosa tsy sasatry ny manao ratsy an'Andriamanitra mitodika amin'Andriamanitra tsy te halala an'Andriamanitra maniratsira an'Andriamanitra manao tsinitsinina an'Andriamanitra nefa raha vakitsika fotsiny ke raha van'io Ezekely io raha maki ny Ezekely 19 tsika ny soramary de nivadiany zany Jerosalema sy ny nafoizana an'i Jehovah ary ny amaliny azy amin'izany nivadiana sy ny nafoizana nefa iny nataon'Andriamanitra raha vanomboka vakinao niainga tsy nisy ny zanak'Israely niainga tsy nisy saika tsy nisy ary tena hoe niainga mihiba fa tsy niainga zero fa nataon'Andriamanitra zay nety ry havana raha vakinao manomboka andininy voalohany amin'ny Ezekely 1 hatramin'ny 4 de tsy misy afa-tsy fikarakarana fanatsarana fanohanana fanamboarana famokisana fanasoavana no nataon'Andriamanitra na nisy endriny fiainana tsisy endriny ry havana ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'ny voalohany tsisy endriny tsisy ny raharaha na nitady-porina ary tsy voatapaka ho ny tenin'Andriamanitra nefa nisy nahitana anary zaza mampalahelo rehefa misy olona manary zaza mbola le zaza miosindra iny mbola eo ny tadi-potrany iny narian'ny olona narian'ilay reniny tsy mba nitiovina akory misy olona manary zaza ihany fa karakarainy tsara le zaza de ampiarahany amin'ny posety de ataony ao ny biberon ataony ao ny akanjony sisoloana isy ohatr'izany taty amin'ny aéroport taty andafy taty efa ela meny akanjo tsara le mba karakarainy fa ny zanak'Israely nisy nanary na nitady-potrany ary tsy tapaka miosindra eo inona nataon'Andriamanitra Andriamanitra tsy nandalo fotsiny no tena hoe tsy nisy maso nijery anao akory fa masoko nijery anao manomboka tany zany de efa tsisy maso nijery ny zanak'Israely afa-tsy ny mason'Andriamanitra tsisy ny tiany zanak'Israely afa-tsy Andriamanitra mason'Andriamanitra mijery anao mason'Andriamanitra mijery ahy aronen'Andriamanitra mitany fiainantsika ao anatina faratsiana anatina tsy fisina anatina fahampitehana de raisin'Andriamanitra tanana de karakarainy ary ny zanak'Israely de karakarain'Andriamanitra no jeren'ny masony foana miova ny vatany miova koa ny zavatra ataon'Andriamanitra melehibe izy melehibe koa ny zavatra ataon'Andriamanitra misy zavatra ilainy tonga Andriamanitra misy fanatsarana tokony atao de ataon'Andriamanitra nafinaritra azy ny lehibe ny bolangina ny tsara tareha no tsiriritin'ny olona hoy le sambatra nareo ny fiainantsika ry havana tany amin'ny fiainana tsisy ny jerena no tonga eo amin'Andriamanitra de lasa misy jerena aleloia tena teteny aminao fananao zavatra teo amin'ny fiainanao Andriamanitra tena ny karakarain'Andriamanitra zasy ianao eo nataony zay mety nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ary ny tsara ny fiainantsika ny voatra ny fiainantsika araka le hira anankiray iny hoe le tsara loatra ny mianatra koty mamonjy iny zany hoe inona nataon'Andriamanitra tao anatin'izany nanao tsara foana Andriamanitra
fa misy zavatra romiona eto dia ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fivadihan'ny olona. Any amin'ny Salamo fa 4:1 miresaka momba an'izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fivadihan'ny Israely ampitaina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Zany hoe ny Israely dia mivadika fa eo anilan'izay misy iziny, misy Andriamanitra marina tsy miova, mitana ny teny nomely, tsy miozongozona, tsy voaisotry ninona ny fitiavany. Raha vakitsika io Salamo 4:1 io dia tena raha vakitsika zao 9:1 ohatra, efa nanoto izay mba mirazanay, efa nanao izay melika sy ratsy zahay, narazanay tany Egipta tsy mba nandinika amin'ny fahagagana nataonao, tsy mba nantsary ny habetsahan'ny famindram-ponao reny, fa niodina teo amoron-dranomasina dia teo amoron-dranomasina mena, kanefa namonjy azy ihany izy noho ny anarany mba hampahafantarany ny asany lehibe. Dia teneniny mafy ny ranomasina mena ka tonga maina iny ary nitondra azy nitany rano lalina tahaka ny hevitra izy. Hitanao, ny zanak'Israely eo andalam-piodonana teo anoloan'ny ranomasina mena. Inona setrin'Andriamanitra azy? Ranomasina mena nosokafany ihany noho ny anarany. Aleloia. Andriamanitra zany raha nanao an'ireny, raha manao zavatra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainako, za sasatry ny miodina, ianao sasatry ny miodina, nefa endre fa mbola jereny fiainan'Andriamanitra ny fiainanao, tsy hoe ianao no tena izy, fa Andriamanitra nanao an'ireny noho ny amin'ny anarany. Fa ny zavatra mifanatrika amin'ny fahamarinan'Andriamanitra dia ny fiodinantsika foana ary sasatry ny miodina tsika. Misaoran'Andriamanitra ianao fa ny fiodinanao hoe tsy nanakana an'Andriamanitra, tsy nanokatra ny ranomasina mena teo amin'ny fiainanao. Mahazo vanim-bavaka kely tsika dia lasa. Marina ny tendrena Bavy teo. Maro izay olona hitako nanomboka ny tahian'Andriamanitra arakaraky ny nampatavy azy noho ny enan'ny fitiavan'Andriamanitra. Izy ny lehibe fa ny fitiavan'Andriamanitra ny enena. Ary any amin'ny 9:20 zao misy an'izany, 13:20 amin'ilay Salamo 4:1 teo, nalahakina nadino ny asany izy ka tsy niandry ny sainatolony, fa fatrapila izy tany anefitra sady nakafanan'Andriamanitra tany an-tany foana, dia nomeny azy izay ilainy kanefa nampahazany kosa izy. Nalahakina nadino ny asany. Misy asa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia malaky adinontsika. Mangatabavaka zao tsika, Jesosy aho, atovy afaka fanadinana. Afaka fanadinana ianao, ny misaotra an'Andriamanitra tamin'iny tsy vitanao ary tsy ataonao, fa ny zavatra ataontsika mangataka mba ho tahian'Andriamanitra ny fanadinana manaraka, ny tohan'ny fianarana. Ahoana re Andriamanitra ny tohan'ny fianaraka? Ampio Andriamanitra amin'ny fikarakarana ny dosie, ampio Andriamanitra. Malaky manadino ny asan'Andriamanitra izy. Reto zanak'Israely tsy raha nahita zavatra tsy mbola hitan'izaniza intsony. Tsisy nahita intsony ny zavatra hitandreo hoe ranomasina anankiray izany lasa tany maina. Tsy indronisy izany teto tany fa tamin'io ihany. Nanaovana zavatra mbola tsisy nanao, tsy mbola nisy nahita mihitsy, fa nalaky nanadino ny tenin'Andriamanitra. Nalaky nanadino. 9:20 dia voalaza fa nanao omby lahy kely tany Horeba izy, dia nakohaka teo anoloan'ny sarin'ny zavatra nidina. Nefa inona ny zavatra tena mba tsy tian'Andriamanitra? Le tsy tian'Andriamanitra mihitsy, aza manan'Andriamanitra aho fa za ihany no nataony. Inona ny nasetrin'ny zareo ny fahagagana nataon'Andriamanitra? Ny nasetrin'ny zareo ny fahagagana nataon'Andriamanitra? Fanotana tamin'Andriamanitra. Fa zany teny aminao. Sofa io ny Andriamanitra ivavahana. Misy miteny hoe Andriamanitra masika be. Tsy mahita Andriamanitra tsarotra mihitsy.
efa zany ny zavatra nataony. Raha masina mena vao nisokafana tsy ampy afrina ao aoriana zay de efa nanangana ombola kely volamena. Zay ny teneniko anao ny fivadihan'ny zanak'Israely mihoana amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Andriamanitra marina foana. Andriamanitra marina foana ary tsy reraka Andriamanitra anao zava-tsoa ho an'ny zanak'Israely. Raha vakitsika ny andininy amin'io ihany a. Andininy 10 de nirehitra tamin'ny olona fa tezana zoka ka nataony zava-betaveta ny lovany. Halleloia. De hanolotra azy teo tanàny Jentilisa izy ka izay nakala azy ihany nanapaka azy ary napory azy ny fahavalony ka nahery tambanin'ny tanany izy. Matetika izy no manafaka azy, reo kosa de mihodina taminy ihany araka amin'ny fisainany ka nialevina noho ny elony. Rehefa mijery ny fahoriany ihany izy raha nandre ny fitarainany dre zany Andriamanitsika remana de natsiaro ny fanekena izy ka nanenina araka ny haben'ny famindrapony de nataony nahita famindrapo reny tamin'izay rehetra namapo azy. Mila isaorantsika an'Andriamanitra zany zavatra any fa zany nitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Manoloana ny zavatra ratsy ataontsika de mbola miezaka foana Andriamanitra. Zany kory tsy mampiparisika antsika andaontsika. Tsy mampirisika antsika koa zany andaontsika hanota. Sotro rano kely aloha. Azafady a, sotro rano kely. Ratsy a, natakalo tsara. Entsika mitondra zavatra ratsy. De inona ny tenenina atolotr'Andriamanitra tsika? Mbola ny famindrapo ihany ny atolony antsika. Sasatry ny mivadika ny zanak'Israely fa Andriamanitra tsy mety mivadika. Ary raha velenantsika kely le Ezekiela teo a. Ezekiela 4:12 ka le andininy 9:15 de io ny ten'Andriamanitra hoe andininy 1:30 hoe nefa ho tsarovako ny fanekena nataoko taminao tamin'ny andro fahakelezanao ka hanorina fanekena mandrakizay aminao aho. De ho tsarovanao ny nalehanao ka homenatra ianao raha mandray ireo rahavavinao sy zokinao sy ny zandrinao ka meko ho zanakao vavy reo na de tsy mba isan'izay nanovako fanekena taminao azy. Za hanorina ny fanekeko aminao de ho fantatrao fa zany Jehovah. Nanorina fanekena Andriamanitra. Nifidy any zanak'Israely fotsiny tamin'izao nanorenany fanekena. Tsy fantatry inona ny tena mba nitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely fa nisy antony to. Andriamanitra no nahita. Ianao io hoe efa nanontany hoe maninona ary ianao no tian'Andriamanitra ohatrin'io? Mandrakitiny ianao no tsy fantatry ny antony fa maninona ny tian'Andriamanitra. Fa ny zavatra fantatro ararodoko ny fitiavany ihany. Ary mijery tenin'Andriamanitra angesika. Tamin'ny tany tamin'ny andron'i Josefa any amin'ny Genesis 9:7 de nisy zavatra efa nomanin'Andriamanitra. Genesis 9:7 ka vakitsika ny andininy
Genesis 7:20 azafady indrindra. Genesis 7:20 dia 7:20. Ary nona tany amin'ny tany Egypta ny Israely dia tao amin'ny tany Gosena, ary nahazo zara-tany tao izy dia ny amaro anaka ka nihabetsaka indrindra. Nisy toerana zany nomenany zanak'Israely teto atao hoe Gosena. Mbola manga ny lanitra tamin'izany, mbola manga ny lanitra, mbola nisy fifandraisana tsara Andriamanitra sy ny zanak'Israely. Dia rehefa tonga tao Egypta dia tsy navelan'Andriamanitra mipetraka tao Egypta tao amin'ny Egyptianina izy. Ohatran'ny hoe tsika zany zao aty amin'ny Ile-de-France dia ao Casan daholo ohatra, ao tsy be gasy be. Ohatra zany. Misy any Moroni tamin'izay tany, tsy haiko nareo efa nisy tany, dia misy tsena anankiray izay volovolo ny anarany, ohatran'ny hoe volovolo fa volovolo. Dia ao tena mahavariana, fa tsena be mihitsy dia lalana midina be izay dia feno tsena. Dia ny 800 mivarotra ao malagasy dia miresaka teny gasy ohatran'ny any Analakely dia tena mahavariana. Ny Komoriana ihany koa be dia be masy ny Komoriana mahay teny gasy, dia ny Komoriana koa vitsavatra eo dia mianatra teny gasy dia tena efa mahay teny gasy. Ohatrin'ny Tony, ohatrin'ny Kapa dia mahay teny gasy ry Komoriana. Fa ao Moroni fa misy toerana iray tsisy afa-tsy gasy. Dia ohatran'ny any Antananarivo, ohatran'ny any Madagasikara ianao miresaka amin'ny teny gasy ka na ny Komoriana ary amin'ny teny malagasy. Tena misy izay. Dia ohatr'izay zany zanak'Israely. Nataon'Andriamanitra tao Egypta izy fanomena zara-tany faritany anankiray atao hoe Gosena. Tao izy no mipetraka. Nivadika amin'izay ny zanak'Israely. Netiny natao tonga any amin'ny tanàna manan-karena, ary ny probleman'ny olona amin'izao fotoana izao, mahantra ny olona mivavaka. Fa zary afa na tena resy lahatra. Toriana ny fijejojojoana, toriana ny tsy fahamotinana rehetrarehetra aza manao an'ireny nareo. Dia rehefa mbola anaty fahantrana ny olona, amen. Masina fitafy akanjo lavalava ireny daholo. Fa manomboka miditra ny fitahian'Andriamanitra, manomboka misintona manaraka an'izay koa iny zipo iny. Satria izao eny magasin eny nge feno karazana didin'akanjo tena ilay hafa mihitsy amin'izao ry havana. Ary rehefa tonga ny fitahian'Andriamanitra, efa afaka mba mividy akanjo eny amin'ny magasin, ajanona amin'izay ilay akanjo lavalava. Za nahita an'izany mihitsy. Tena misy olona izay tena variana ry havana amin'izao fotoana izao. Nahitako an'izany olona izany farany tao anatina fahasahiranana izany olona izany, mivavaka. Ka tena motina izany ry havana miakanjo. Fa tena nahita ny compte Facebook-ny avoaingana ka efa ela be mihitsy izy io tsy mifankahita intsony. Tena lasa ohatran'ny hoe tena mety tsara ny atao soanan'Andriamanitra io zay tsy anaty fahasaranana intsony, fa miaraka tamin'izay miala ilay paozy taloha. Eritreritry ny olona hoe io nareo manao tsika mitandrina fahamasinana io mahantra. Any ka raha vao mety ny atao dia ny miala amin'iny ny atao voalohany. Raha iny paozinao amin'izao iny ziponao kely ny apotipe iny, raha iny ny nentinao nitady an'Andriamanitra tamin'izany, tsy nahita an'Andriamanitra ianao. Fa saingy efa hitanao tao anatin'ny zipo lava izy, hitanao tao anatin'izany hoe nitady an'Andriamanitra tamin'ny fahamasinana. Azonao izay ilainao, velom'Andriamanitra. Ny fahamasinana ravana tsy natokana ho an'ny olona sahirana, fa na manana ny ampy takiny ahoana ianao mitoera manam-pahamasinana foana raha te hahita an'Andriamanitra. Ary aza mora miala amin'Andriamanitra fa maty antoka fa antsika mora miala amin'Andriamanitra. Ilay zanak'adala miverina fotoana avy tonga tao an-trano, nomena lamba, kapa, nomena peratra.
nanetsika fetsifetsy mahazo peratra de mahazo kapa de asina kapa ny tonga de asina peratra ny tanana de lasa ndre loha mandeha hoe voatsika Andriamanitra. Inona moa ravana zay peratra sy kapa miohatra amin'ny zavatra nananan'le zanaka tsy adala fa le ray ny teny zay rehetra na de anao avokoa. Matiantoka ny olona mivavaka de mahazo farim-bavaka de miala. Roko foana raha nabavy anankiray nentina mbavaka teto izay ny varian'ny mivavaka ny ela manara-penitra mihitsy nanaovany velomana mivady tamin'izay fotoana izay, manara-penitra mihitsy isaorana. Maty antoka nareo tsy ampahafirin'ny fahasavan'Andriamanitra koa ny hita de miverin-dalana miala amin'Andriamanitra. Ozy le anabavy zay hoe za pastera tena hita mivavaka mbaratainina Andriamanitra am'izao tena nanao asan'Andriamanitra tena anokatra fitezanankizy sairandreva tonga de projet tena le mampilendalendal'Andriamanitra tena hotahiko ty olona ty entina mbavaka fa voaka ny fitahiana nataony veloma manara-penitra aloha zay mivady. Zay pastera maireza toy izy ny azakazakitsika asa miala amin'io ataonareo io ataovy ny asan'Andriamanitra fa za aloha tsy eo kely fa misy antony tsy eo kely de hoe mafantatra hoe fanaovam-belomo zany de tsy fitaizana zazakambotiny no nosokafany fa ny feany no napotrany eraky ny Facebook am'izay sorta kely tena angamba iny lamba hoan'ry ranabavy amboaraza tsiry amboaramelona manjaitra an'iny angamba lamba atsasaky ny fefa de mavita ohatry ny tena zay hoe Jesosy mieritreritra mihitsy ny olona fa natao amin'ny olona mahantra ianao Jesosy ry havana malalo na manam-bola na miondam-bola sy milomano amin'ny vola taka ny Picsou ary ianao oncle Picsou zao ny tady dio tsy misy fifaliana manana an'indra tsy manana an' Jesosy. Tsy natao ho an'ny fahantrana Andriamanitra fa tsy mba hitanao ve ravana zany hoe mahantra ianao taka ny tahian'Andriamanitra ny zanakizy atao amin'ny Ezekela ny vakitsika io hita ny tananao mihitsy ny tanan'Andriamanitra mikasika anao mikarakara nanomboka nanandratra anao de tsy mba tianao hoe zany hoe miara-mifaly amin'Andriamanitra hoe tahian'ny tompo ianao mideran'Andriamanitra anaty omaly mihitsy zay namaniky tokantrano de tapaka meme mihitsy zay olona lasa mivavaka eto amintsika olona tsy tia namaizina mihitsy tamin'ny vao mahita ty fandarana ity de za laza fa rakoto malama o fa tsy rakoto salama io ndray le rakoto malama taiza rianina lama zao izy ty tena anisan'ny mpanaraka mahafatrapoan'izao fandaran-drakoto malama zao mihitsy ozy aho hoe ozy aho mantsy mampionina tsy fantatry olona mihitsy fa zangy eo ary neny efa hatram'izay ho azary neny io anarako eo atolona tsitsy zao za misy hoe rakoto malama rakoto malama zangy taloha zay ny olona fa rahadoary foatra satria ny anarako rakoto salama rahadoary fetra de fa neniny le namako fa taloha rahadoary foatra de nala helo ny tena ovaovain'ny olona foana ianarana ny zava-dehibe de zao efa eto aloha nareo haleloia de mahereza miaraka amin'ny rakoto malama fa ho an'ny an-dandritsika de nanoman'Andriamanitra tany atao hoe Gosena mbola netiny natao mbola netiny natao de nanoman'Andriamanitra ny toerana io meny anjara tany atao hoe tany Gosena de tonga am'izay ny fotoana tao am'izay rehefa amoaka ny zanak'Israely Andriamanitra napahoriny am'izay ny Egyptianina napahoriny Andriamanitra ngiaravina tena tia atsika
Eritreretinareo fa amin'ny Exodus toko valitsika mahita Exodus toko fahavalona andiny fahavalo ambin'ny folo efa nandefa ny loza rehetrarehetra Andriamanitra. Io ten'Andriamanitra hoe andiny fafito ambin'ny folo amin'ny Exodus toko fahavalo nge vakitsika tao amin'ny lozany fahatongavany loza faefatra ny lalitra zany. Raha tsy mandefa ny oloko anao izy indro isy lalitra betsaka mely anao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao dia ho feno lalitra ny tranon'ny Egyptianina sy ny tany izay toerany koa. Andiny fahavalo ambin'ny folo fa avahako amin'izany andro zany Gosena izay itoeran'ny oloko fa tsy mba hisy lalitra ao mba hahafantaranareo fa izaho Jehova eo afovoan'ny tany. Inona moa zany? Ny zanak'Israely nge ravana ka tsy nanao izay marina. Ary natonga andreo andevo dia veriko aminao ihany. Natonga andreo andevo navelan'Andriamanitra ho babo satria no fahotana. Fa za teny aminao ry havako malalako. Tsy adinon'Andriamanitra. Ny tany Gosena nomanin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany fantany fa hampialofan'ny zanak'Israely raha hatr'izay. Tao anatin'izay fotoana izay efa ny zanak'Israely naninona nanota fa efa-jato taona mahery Andriamanitra nitahiry fanekena anankiray satria talohan'ny nafatesany mantsy Israely Jakoba dia fa any amin'ny Genesis toko fahavalo amby efapolo any vakitsika. Genesis toko fahavalo amby folo valo amby efapolo andininy faha 1 ary hoy Israely tamin'i Josefa indro ho faty aho nefa Andriamanitra omba anareo ka hampody anareo indray ho any amin'ny tanin-drazanareo. Zay ilay fanekeny ny olombelona maty miovaova mifandimbindimby fa Andriamanitra efa nametraka fanekena ho an'ny taranaka faramandimby. Ary Andriamanitra rehefa omba ny olona anankiray na ao amin'ny tany feno loza tsy adinony nametraka an'iny tao amin'ilay toerana izay efa nomeny. Ianao efa nanomanan'Andriamanitra toerana dia ny tany Gosena izay tsy navelan'Andriamanitra izy kitikitiky. Io toerana nataon'Andriamanitra misy anao io toerana tsy avelan'Andriamanitra idiran'ny fahavalo sy ny faharatsiana io. Isika no mora miova fa Andriamanitra izay nataony tamintsika tsy ovainy. Any koa tsy miteny antsika andao hanota fa efa tsy ova ihany io. Fa teteny aminao hoe Andriamanitra mitazona ny fanekeny satria Andriamanitra dia Andriamanitra. Hotahinin'Andriamanitra anetsika tsirairay avy. Fa vakio ny salamy fahenina amby zato ny vakitsika teo fa mampalahelo be mihitsy Andriamanitra. Tsisy afa-tsy soa, tsisy afa-tsy tsara ny zavatra ataony nefa ratsy foana ny ataon'ny olona. Ny olona malaky manadino fa Andriamanitra tsy mety manadino. Ny olona malaky miala, Andriamanitra tsy mety miala. Ny olona tsy mitana ny teny nomeny fa Andriamanitra mitazona ny teny fanekeny sy ny teny fikasany ho an'ny olona rehetra. Androany ry havana teteny aminao hanampy an'izany teny ranabavy Joël izany hoe raha androany tsika iteny rehetra androany tena marina izany Andriamanitra fa tena nanao tsy nety loatra. Tianao ve hanorina ny fanekeny vaovao aminao Andriamanitra androany? Isika rehetra nge efa namositra fahasoavana taony tamin'ny alalan'iny, tamin'ny alalan'ny fahotana izay nataontsika. Mety efa misy mpanompon'Andriamanitra tsika eto nefa mbola tapalatsika tamin'ny fahotana, mbola nisitaka tamin'Andriamanitra, mbola niala tamin'Andriamanitra, mbola nanao tsinontsinona an'Andriamanitra. Misy fetra ny famindrapon'Andriamanitra nefa ary tsy azo sangisangina ny famindrapon'Andriamanitra. Ko androany tsika andao raha maheno an'izany ka voakasika izany teny izany ianao, toko fantatrao fa ianao io dia namindran'Andriamanitra fo. Ary fahasoavan'Andriamanitra famindrapon'Andriamanitra mbola matoy izao antsika sy ianao ohatran'io. Ataontsika ny olo-tena amin'ity androany ty. Tsika ny olo-tena hiteny hoe Andriamanitra tena alao fa ny olo-tena ho anao amin'izay zay. Atolory ny tenanao hanavao fanekena vaovao aminao Andriamanitra. Raha androany vitanao ny
ny manonotra ireo zavatra nampareon'Andriamanitra nataonao tamin'ny amin'ny alalan'ny fanorantenanao dia mahazo matoky ianao fa misy fanekena vaovao mahorin'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ity androany ity. Mety zatra efa ela be taloha tany a fa Andriamanitra tsy manadino. Tadidiny ao Gosena ny zanako 400 taona ty aoriana mamely ny tanin'ny Egypta izy fa fantany ny toerana nasiany ny zanany. Miafena ianao mba nelatr'Andriamanitra. Ilay afinao Gosentsika isika n'olo tena man'Andriamanitra fa za te tena anao fa Andriamanitra mbola tsy miova Andriamanitra e. Ny fahotantsika miovaova, ny toe-pontsika miovaova fa Andriamanitra tsy miova. Ny fifadibadian'ny zanak'Israely nresen'Andriamanitra tamin'ny fahamarinany. Ary ninninona dia nisoroman'Andriamanitra ny fahamarinany ary tsy navelany raha tsy nentina nanaraka azy. Androany a tsy mety amintsika ny fiainantsika mivadibadika amin'Andriamanitra io fa ny tena tsara amintsika ny miverina aminy amin'ity androany ity mimetraka ny fiainantsika eo ampelantanany. Samita ain'Andriamanitra tsika rehetra mino fa voarainao zany hafatra zany a dia antotsika hiverina amin'Andriamanitra amin'ny ran'ity rety. Tainy Jesosy tsika rehetrarehetra. Ndao n'olo tenitsika samy tena ity atompo a raha mampangetahetanao zany. Mangataka ny fahamela na viaminao mbana vaozako ny fiainako mba hoana ka fantatro fa tena mbola tanora mora voasarika ny aminao ny asa ny maizina Samy manolo tena aritsika avonina naraka anao raha tsy anao tompo taiza moniny afarako I
Marahantsika vavaka zany toro-teny zany marahantsika vavaka ihany koa zany fanoloran-tena izany. Naova litsika soa Andriamanitra efa tsisy afa-tsy soa nataony teo amin'ny fiainantsika, ahoana no valitsika ratsy. Araka io teny izay commentaire nisy nanoratra io izy nanoratra an'izy io raha Antanina Marie Charline hoe tsy velona ny fiainako ratsy ianao, tandao io fiainantsika velona io andao io anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, andao tsika tena hiteny hoe Jesosy io raha tsy teo tokoa ianao taizany efa raha nyty fiainako. Halleluja. Ho valitsika fahasoavan'Andriamanitra ry havana, andao ararotintsika izao famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izao. Raha tsy antsika manary ohatran'izao dia mety ho hanenenantsika ry havana rehefa ao aorianao. Andao ararotintsika izany fahatsaran'Andriamanitra, mbola mamindra fo amintsika ary mbola mamaly fitehantsika isan'andro zany. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity, misaotra satria notahinao ary notataninao, misaotra Jesosy satria nofahasoavanao dia voatoro teto indray ny teninao ary na nisintona anay, nisintona ny sainay, nampatsiahanay ny amin'ny tokony tsy hanaovanay ambanin'ny zavatra Jesosy, ny amin'ny tsy tokony hanaovanay ambanin'ny zavatra ny fahasoavana izay fahitanay nataonao. Androany Jesosy dia tahio ny tsirairay avy, tahio ny isa-tokantrandro, isam-batan'olona mba hanavao ny fanoloran-tena eo anatrehanao indray, satria zava-dehibe ny fiarahana aminao, zava-dehibe ary miantoka ny fiainanay, miantoka ny hoavinay. Ampianaro hamaly fitianao tamin'izay rehetra vitanao Andriamanitra, ary tehirizo hitoetra ao aminao mandrakizay mandrakizay. Fa nisan'ny valim-piti mba azonay atao anao Jesosy dia ny fijanonanay eo aminao ary rasonina ataonao anay zany fahasoavana zany entinay manompo anao ihany, entinay manome voninahitra anao ihany. Ianao rery ihany no memboninahitra Andriamanitra, ianao rery ihany no memboninahitra Andriamanitra. Sotra Jesosy sotra Jesosy ary dia apetraka eo am-pelatananao ny toy ny fiainanay tsirairay avy, ny fiainanay manontolo, ny fiainam-panompon'Andriamanitra. Apetraka eo am-pelatananao Tompo, apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay, apetraka eo am-pelatananao ny aminay manontolo, mba hitohy Jehovah-Andriamanitra, hitohy amin'ny fahatoronanao izay, hitohy amin'ny fiarahana aminao Andriamanitra avo indrindra, tafio ny herinao izay. Sotranao Jesosy satria matoky aho fa tsaronay avokoa ny zavatra izay nataonao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra, ary tsy misy adinonay ary raha ratsy ny navalinay andreny dia mamindra fo aminay. Ampianaro kosa amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay mba hay anao zavatra tsara mahafaly anao manomboka eto Andriamanitra. Sotra Jesosy malala, sotra fanahy masina dia voly sy ny Satana dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza, na dia litera ray fotsiny aza tamin'izay zavatra rehetra nitorina teto tamin'ity androany ity. Fa ny teny izay nitorina teto androany dia amoa avy zato eny tsy manam-pataperana anatin'ny fony tsirairay avy Andriamanitra, dia petraka eo amin'ny voasoratra ao anatin'ny fonay izany toro-teny izany anio, dia hamaly fitianao foana arak'izay azonay atao Jehovah-Andriamanitra, amendrika anao izany. Sotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Ivavatsika ao amin'ny firenena
dia atao ampianosika na vavintsika nambinina na tsiry amboaramielina hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ary na mpaminambinina. Tainy Jesosy itsika rehetra dia tainy Jesosy pastera Menakavy mbola hiary hivavaka indray tsika amin'izao arina izao. Ry Jehovahandriamanitra rainay io mbola velom-pisaorana anao indray izahay raha tonga teto. Tsy nihery avy aminay Andriamanitra no nafahanay tonga teto fa ny fanahy masonao no nitantana anay tsirairay avy. Ka tonga teto izay androany Andriamanitra dia nanome voninahitra anao ary misaotra anao ihany koa Andriamanitra ny amin'ireo vavaka mamy sy ny amin'ireo teny izay nampitondrainao ny mpanomponao androany Andriamanitra. Fa tena mamy ny teninao Jesosy ary tena feno fananarana Jesosy ary mampirisika ny indray hiverina aminao Andriamanitra ka dia tena misaotra Jesosy misaotra ary matoza ny teny izany Jesosy nomenao teto indray androany dia tianao izay tsirairay avy handrehan'izany teny izany Jesosy satria betsaka ny zavatra mbola mila amboarina sy hovaina amin'ny fiainanay Andriamanitra ka dia ny teninao no anitsianao anay tsirairay avy dia misaotra Andriamanitra ny amin'ny teny fitiavanao fa tena mamy loatra ny teninao Jesosy malala ary tena fiainanay ianao fofinainay ianao Jesosy fa dia misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra ary mbola hitondram-bavaka ho an'ny firenena ihany koa Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Entiko tanatrehanao ny firenenay Andriamanitra, ny firenenay izay tsy miafinatanao izany firenenao izany ary fantatrao izany Andriamanitra miarihary eo anatrehanao izany firenena izany Jesosy. Na ny fahatsarana na ny faharatsiana Jesosy dia hitanao amin'izany firenena izany. Eny fa na dia hatramin'izay miafina indrindra ny anaty lavaka lalàna raha Jesosy dia hitanao avokoa tsy misy tsy miarihary eo anatrehanao Andriamanitra fa tena mianjaanja eo anatrehanao izany firenena izany Jesosy malalo. Mangataka fifonana sy famelana ho aminao izay Jesosy amin'izany firenena izany Andriamanitra. Efa nanota izahay Jesosy ary nanao izay meloka taminay, efa nihodina taminao izay Jesosy, efa nandainga taminao, efa nijangajangana no mpisampy izany firenena izany Jesosy malalo. Ka natsiaro ny angahiay satria tafasaraka taminao Andriamanitra ka tsy nisy intsony ny fanahinao fa tena hoe nangahiay tanteraka Jesosy. Ka izany Jesosy no antony mbola hijoroanay eto hatramin'izao dia matsiaro amin'izany faharatsianay, fihodinanay izay nivolianay taminao izany Jesosy malala. Ka dia mijoro eto anatrehanao izay Jesosy androany amin'ny fonay torotoro, amin'ny fonay mangorangoraka Jesosy. Dia mba angatahanay ny famelanao ary mba angatahanay ny hijerenao an'izany firenena izany, hijerenao an'ny vahoaka tsirairay avy Andriamanitra. Tsaroa izany firenena Madagasikara izany Jesosy. Aoka ianao hanao fanekena vaovao indray amin'izany firenena izany. Aoka ianao hanangana an'izany firenena izany Jesosy. Dia toy ny teny izay nozaraina taminay androany Jesosy dia teny avy aminao izany. Dia aoka ho tanteraka amin'izany firenena izany Jesosy fa tena hatsiaro an'izany firenena izany ianao Andriamanitra satria misy olona maro Andriamanitra mitondra an'izany firenena izany eo anatrehanao Jesosy. Misy olona zanakao Jesosy mitondra amin'izany firenena izany mifona eo anatrehanao isan'andro isan'andro Andriamanitra. Ka tsarovy Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny senten'ny olona maro ny amin'ny firenena io Jesosy no aoka tsarovana sy atadiavanao an'izany firenena izany ka hanangana anazy vaovao ianao Andriamanitra. Ary izay Andriamanitra dia mahafantatra fa ianao dia miasa ao amin'ny ambadiky mivavaka izay rehetrarehetra tononinay sy ataonay Jesosy. Dia tsapanay fa misy herinao Andriamanitra, tena misy herinao miasa. Misaotra anao izay Andriamanitra raha nanavahanao ny fianakavianay tamin'iny rivo-doza iny Andriamanitra. Fa tena hoe narovanao ny fianakavianay Andriamanitra. Na nisy aza ny rivotra mifofofo Andriamanitra dia tsisy nakasika ny fianakavianay izany Jesosy. Eny, na dia nisy ara hoe voakasika Jesosy dia fantatray fa ianao hanangana an'izy ireny Andriamanitra. Fantatray fa ianao hanamboatra an'izy ireny. Ary mbola mahatsiaro ny vahoaka ihany koa izay Jesosy izay traboana amin'izao. Izay tena hoe mafiantoka Jesosy izany vahoaka malagasy izany tena hoe mafiantoka tanteraka aminao. Fa kosa Jesosy ny angatahanay eto androany Jesosy dia izay tsy hangataka vola, izay tsy hangataka harena avy aminao Andriamanitra. Fa nitokana nangatahanay androany Andriamanitra dia ny hamindrano fo ho an'izany firenena izany. Nanao an'izany tanina izany Jesosy ary indrindra nikasihanao ny vahoaka malagasy tsirairay avy Andriamanitra.
izay no angatahanay, izay no fentsofentsonay, fanirinay, entinay eo anatrehanao Jesosy, satria tenao Jesosy dia manambara fa raha ohatra ka miverina aminao zay Jesosy, dia ianao nasitrana ny taninay, anala ny arety mandringana ny mosary, zavatra rehetrarehetra izay mamatotra an'izany firenena izany Jesosy dia ho alanao. Ka nefa Jesosy izay dia mbola mahafo, nefa ny ianao ihany koa Jesosy no afaka manova ny fonay tsirairay avy mba ho torotoro ho fonofo tahaka anao Jesosy, ka halala hitodika sy hiverina aminao indray izay Jesosy, satria izany Jesosy no takianao sy tediavinao. Ka dia mangataka aminao mihitsy izay Jesosy mba hamindrano fo izany firenena izany Jesosy, hamindrano fo ny vahoaka Jesosy, satria ny famonjena Jesosy dia tsy avy amin'ny atoko-pinoana na avy amin'ny fikambanana na amin'ny anaram-piangonana Jesosy, fa avy amin'izay isam-batan'olona tsirairay avy Jesosy. Rehefa matoky sy mino anao izay ary manaiky sy mandray an'ilay ranao, satria ny ranonao no manadio manafaka Jesosy, dia manantena Jesosy fa ahazo famonjena avy aminao, ahazo famelan-keloka avy aminao, ary ambarinao vaovao indray Andriamanitro. Ka dia izany Jesosy no angatahanay mba hisy fanahy masonao amin'izany firenena izany Jesosy, hisy fanahy masonao tena niditsidina meno, tena hoe hitety amin'izany firenena izany hatrany amin'ny sisintany firenena Jesosy, dia tena hisy fanahy masonao, tena motika andraba Jesosy, hamany fatorana rehetrarehetra Jesosy malala, hamany rojo vy sy ny varahana izay nafatotro ilay ratsy tao amin'ny firenenay Jesosy, satria tena mahazo vahana ilay ratsy Jesosy malala. Ka dia mangataka mihitsy Jesosy mifanahy masonao Andriamanitro, tena hoe hanafaka an'izany firenena izany, ary mifanahy masonao ihany koa Jesosy dia mpanolontsaina ny olona tsirairay avy Jesosy, satria tsy misy na dia iray ara Jesosy eo amin'izany firenena izany mba manana fahatsara-po sy fiantrana sy fangorahana Jesosy, fa mifanararoatra Jesosy rehefa misy zavatra mba miseho amin'ny firenena eo, dia izany Jesosy ny tanjon'ny olona aminay eo, dia mianan-karena tampoka Jesosy. Kanefa Jesosy izay mangataka aminao fa tsy harena Jesosy, tsy harena ny tsy ampy eo amin'izany firenena izany, fa manan-karena amin'ny firenenay, fa mahantra toe-tsaina Jesosy, ory toe-tsaina Jesosy, ory fahatsara-po izany Jesosy ny olonao amin'ny firenena eo. Ka mangataka aminao zay Jesosy hoe hikasika ny fon'ny malagasy rehetra tsirairay ianao, anasitrana ny taninay ianao Jesosy, dia omenao anay maimaim-pona ny zavatra rehetra Jesosy malala, satria ny teninao milaza fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Fa izany fanjakanao sy fahamarinanao izany Jesosy no tianay hanjaka ao amin'izany firenena izany. Ianao izay vavaka izao Jesosy, ianao izay toram-pona izao Jesosy, fantatrao Jesosy fa mitomany andro manalina izay ny amin'ny firenena io, marary izay Jesosy, marary ny fonay raha vao mahita zavatra any dia tena hoe marary anay Jesosy, nefa fantatrao Jesosy fa ianao mbola marary mihoatra noho izay Jesosy, ka mindrao fo ny firenenay Andriamanitra, fa ianao ihany no mahay manafaka an'izany firenena izany. Dia misaotra anao indray izay Jesosy raha afaka mitondra an'izany toram-ponay teto izany sy mimenimeni-ponay Jesosy, ianao anie hamaly an'izany vavaka izany Jesosy Kristy Tompo, ianao anie hamonjy ny firenenay Andriamanitro, dia ray anay sy ankalazanay ary meny voninahitra mandrakizay ianao Jehovah Andriamanitra iray malala tsy toa. Misaotra Jesosy, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavy nambininantsika tao anatin'izay vavaka firenena izay nataon'izay, dia Andriamanitra ilay tena ianao izany vavaka izany ary hiasa mahery eo amin'ny firenentsika io. Dia tahiny tompatsika tsirairay avy tapitra andro fandarantsika, fandarantsika ny tapitra, ny radio koa somary miato kely satria misy fanamboarana kely, dia rapitso alloatra indray arsika miona, rapitso fangataham-bavaka dia tongava maro dia angatah-bavaka, ary mimana sady raha angatah-bavaka ianao finoana ny ataonao ngeza, satria finoantsika no amonjy antsika amin'io. Tahiny tompo misaotra anao hatrenetra amin'ny farany, raha tsy teto anao dia sahirana teto izay, fa teto anao dia nafana ny fotoana, ka dia Andriamanitra manaka-pahasoavana maly fitentsika tsirairay avy. Dia rapitso arsika miona amin'ny ora tahaka izao indray dia mahereza daholo dia milaranao tontolo andro sy tontolo alina finaritra be amin'ity androany ity. Sa hoe tahin'Andriamanitra mahereza daholo.